Fa nanao fifanarahana eo amin'ny sehatry ny fitaterana nabakabaka kosa i Madagasikara sy Hong Kong raha ny fanazavana nentina Andriamatoa Tina Andry akoatra izay nitondran'ny fanokeviny ihany koa ny fiverenan'i Madagasikara eo anivon-tsenan'ny AGOA ary ny fisian'ny délestage Lavarainy amin'izao fotoana izao. Nisy ny fifanarahana no tanterana teo amin'ny Hong Kong sy Madagasikara mikasika ny fitaterana anabakabaka raha ny fanamariana noentiny avy eo anivon'ny consulat de Madagascar any Hong Kong. Hita tamin'ny 15 décembre teo zany ny fampirarahana eo amin'ny compagnie Air Madagascar ny amin'ny relation bilatérale eo amin'ny Hong Kong sy Madagascar amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Air Madagascar. Zava-dehibe zay satria nandray anjara tany moa zany ny consulat ny tenanay nandray ny délégation zay nitarihan'ny ministre ny transport. Zava-dehibe ho an'ny fanjakana hongkongais ny fiaraha-miasa eo amin'ny fahavitan'ny sonizay satria navotrany tamin'ny fionana moa fa mahatratra teo amin'ny 5 millions teo zany ny touriste zay namangy vahiny tao Hong Kong zany tamin'ity taona ity ka azo everina na 10% na 20% zay ho avy aty Madagascar dia efa zava-dehibe zay ho an'ny na ho an'ny Airmad na ho an'ny fampirobobona ny destination aty Madagascar. Zay zany anifan'ny zava-dehibe tamin'iny ka dia tonga angamba amin'ny fotoana ahafahantsika zany mampivelatra an'izay. Zava-dehibe ho ity farany ny fiverenan'i Madagascar ao anatin'ny AGOA izay ampiroborobo indray ireo orinasa afakaba ary maro ihany koa ireo mpandraraha vahiny ho avy eto Madagascar ampiasan'ny volany eo amin'ny sehatry ny textile. Maro be moa ireo société jaune France zany nikatona tamin'iny crise iny ka dia amin'izao fotoana izao zany Hong Kong moa mivavadiny any Asie dia maro be ihany koa zany zareo niverina eto Madagascar fa ny fangatahana moa fiangaviana dia ambany andaminana ny resaka problème énergie mino ao fa ahitana vahaolana io satria azo antoka tena azo antoka zato isan-jato fa ampy amin'ny iadina amin'ny resaka tsy fisinasa eto Madagascar ny famoronana asa hoentin'ny aziatika eto Madagascar io hoe fanandrasana hatramin'ny ela ny fara moa no ny fahatongavan'izy zao asaramany zao dia miarahaba ny vahoaka malagasy ny consulat de Madagascar any Hong Kong enganety taon'ity mba hitondra vahaolana hitondra indrindra zany vahaolana ara-sosialy nandritran'izay fahaverezana azy zay tonga amin'ny fotoana dia isorana manokana moa ny fitondram-panjakana ny amin'ny ezaka be nataony ny amin'ny iverenan'ny AGOA eto Madagascar ary dia isorana manokana koa izy ny amin'ny vahaolana hoentina amin'ny resaka problème na resaka délestage ity satria io ny lakile anankiray ahafahan'ny mpandraraha mpampiasa vola ho avy eto Madagascar. Raha enety na valo etsy teo ny asa verina nandritry ny krizy dia azo antoka hoy Andriamatoa Tina Andry fa tratra ray tapitrisa na ray faingodimy tapitrisa any ireo asa voaforona noho ny fiverenan'ny AGOA eto Madagascar.